Marosola se zao ny atao an-trano io mipetrapetraka zao ohatra ny any amin'ny isany ihany fa tsy aleo afaka very la ny Sarika io mba anatery vera ray azafady Dia ahoana fandrena? Sarika angakangana azafady Raha madamo mandry. Salama tsara. Miletratra sona reo. Ngatsy araka ipetrapetraka. Mbola be atao fa masoa. Ay, eny ihany. Allô chérie. Allez là où toi tu es dans l'islam ça même de nous connecter. Oatra ka zao tonga ty an-trano raha doda dia mba miaraka mirevirevy kely ato aloha izay mitsamina. Aleo nga fa atsokindrira prema. Aleo fa alamiko raha fotsy any aleo fa alamiko raha fotsy fa izay mitsamina koa ny efa ela be tsy leona dia zao mba misy fotoana dia manararoatra kely aloha e. Piso kely aloha e. Zao ala piso. Mba ataovy matotra koa lesy ro mahanga le. Zany zay tsy fifankinana betsiko. Na rehefa elaela tsy tonga soa lesy. Ohatsy zany? Akisy tsy pireny fa zao raha fotsy angetso mihitsy ty. Ino fa tiako izy? Inona karaiko izy fa izy ny tisy iny tamin'ny lakiolina vao tonga ato an-trano be lesy dia na manao raharaha na mikarakara ny ankizy dia ny tena dia vita no mikarakara anazy mivady lesy mba tsy erijery ka sody kosa mba hoe le fotoana hikarakara ny vatana mihitsy ny tsisy fa variana mikarakara anareo izy dia tsy haiko aloha fa iny angely ty taloha manjy hitako mihitsy mahay miakanjo ngely ty taloha fa dia zao manina tika mba andramana ihany mba omena fotoana izy hikarakara ny vatana so zay ny olana somarina ihany ny alay taloha lesy fa miaso ny adesa jereva amin'izany moa lesika adiny latra amin'ny asa fivelomana nefa ny sipa no hoentin'ilay eraky ny tanàna satria lesy iresaka foana afantatra lafa ny asa mbola mandeha amarana antsika azy tavy mimakomana ihany tena andramony ty karakarao le vatana meo fotoana izy hikarakara ny vatana tsisy ohatran'izany hoe vaty zany lesy sipa kely zany mandany vola sy fotoana fotsiny misy eritreretina lesy zay raha doda okay bana sur Manaka. Atsanona amin'izay ty raha tika. Reraka be la. Maraina io foana hariva dia mbola io foana ihany. Aleo na mikarakara vatana amin'izay. Misy rendez-vous nalaiko izay ary amin'ilay salon de beauté le falehan'ny lataroa iny. Efa afaka makany aloha. Ka zay nge tsy maintsy manaritra ny ankizy any amin'ny école de musique. Aleo fa ateko zareo e. Ataoko daholo koa ny raha rehetrarehetra ato an-trano dia manaraka izy ifampizarantsika fandanana. Ok, andeha hiomana zany. Eno Merci. Allô? Oui, efa eto amin'ny resto ka. Efa ho avy lesy Ok, miandry an'lahy toa. Efa nikômandy? Ie. D'accord are. Manja be la, efa ela be mihitsy tsy nahita an'la ohatr' zao. Zany, efa haiko nge fa le za tsy mahavatena tsy tian'lay fa tsy manam-potoana sady be raharaha koa. Alala, aleo fa ifampizarantsika amin'izay raha ao an-trano manomboka izao dia mba manana fotoana ihany koa ela mba hikarakarana tena. Tena marina? Eny are. Mila
mila mikarakara tena foana ny vehivavy, soan'ny ankohonana izany. Tsy tokony ho tia tena ihany koa ny lehilahy, fa mila manome fotoana manokana ho an'ny vadiny ahafahany mivelatra sy mihatsara hatrany. Fady ny manao sipa fa sady tsy mahatafatombona ny tokantrano no mampizara ny vola, ny fotoana, ny fitiavana izay tokony homena ny vady aman-janaka, fa ireo no tena anao indrindra.